Dia mahafaly ahy hatrany ny miara-mitafatafa amintsika rehetra mpiray tanindrazana ny famakafakana amin'ny resaka fahasalamana, amin'ny resaka fiarahamonina, amin'ny resaka politika, fomba fijery izay tsy mitanila fa fomba fijery izay iarahako mamosaka aminareo izany mba hitondrantsika any amin'ny fampandrosoana ny zavatra kely izay mba hay sy fantatra ary ny eksperiansy izay nananana taty am-pandehanana izany no mba miaraka zaraina hitondrana ny anjara-birika ho an'ny tanindrazana. Androany zany ny zavatra ho fakafakaitsika eto zany dia ny fijeriko zany ny tolona tamin'ny 13 mai 1972 izany. Tamin'izany fotoana izany moa zany dia mbola 5 taona ny tenanay ka misy karazana vocabulaire izany izay tadidy tamin'ireny fotoana ireny izay niverimberina teo amin'ny sehatry ny fiarahamonina, teo amin'ny ankizy samy ankizy kanefa dia vocabulaire izay tsy nazava-kory tamin'ny tena tamin'izany andro zany dia ny hoe eferesy mpamon'olona, eferesy mpamon'olona. Efa tateo aoriana moa zany vao nahafantatra hoe kay lay eferesy zany izay ny anaran'ilay miaramila tamin'izany andro zany. Dia teo ihany koa ny famerimberenan'ny olona tany amin'ny fiarahamonina koa ny hoe tsakitsaky zato arivo, tsakitsaky zato arivo. Dia teo ihany koa ny famerimberenan'ny olona koa zany ny hoe ireo mpianatra maty tamin'izany fotoana izany dia ny mpianatra izay nogadraina zany no hoe zavatra tadidy zany. Ary rehefa teoriana misy koa zany ny commentaire ny amin'ny hoe ireo mpitolona tamin'ny 13 mai ireo zany ireo no tena nanimba ny firenena malagasy, nanimba ny fampianarana teto Madagasikara. Zany daholo zany no commentaire izay eninao nanodidina an'ireo karazan-javatra ireo. Dia misy ihany koa ny miteny hoe hafa ny namony ny voay dia hafa ny nirafaka ny tandrony. Inona moa zany no ambadik'izay zavatra rehetra izay dia ny hoe misy zany ny tantara manjavozavo zany amin'ny taranaka teoriana ka mila zany ny hoe filazana ny marina sy ny zavatra rehetra nisy tamin'izany fotoana izany, satria matsy ny tantara dia samy hanana ny version daholo izay hoe mitondra ny tombontsoany ny tsirairay ka eo zany ny ipetrahany hoe tokony harindra zany hoe amin'ny tena fahamarinana inona marina ny zavatra nisy zany tamin'io 13 mai 1972 io. Efa maromaro ny hoe mpitolona tamin'izany andro zany no hoe manazava ny heviny sy ny tanjony ary ny hoe inona zany no fandrenesany ny vokatra moa ve namokatra satsia ny tolona izay natao tamin'ny 13 mai. Raha araky ny fanazavany akamaroany ireo hoe mpianatra tamin'izany andro zany izay manana ny toerana maha izy azy ny akamaroany amin'izao fotoana izao dia ny hoe fitakiana tsotra tsy nisy zany hoe fitadiavana tombontsoa manokana zany tamin'izany fotoana izany fa ny fijerevana fotsiny zany ny hoe injustice sociale izay nipetraka tamin'izay andro zay zany no natonga ny tolona. Izany hoe raha araky ny fahazahoako ny fanazavana izay nifanesy zany dia ny hoe ny tolona izay natao tamin'izay zany dia ny hoe ny zavatra niseho ny sy fahamarinana izay niseho tamin'ny fiarahamonina sy ny fampianarana satria dia
mbola maro izany a ny hoe mpampianatra vazaha coopérant avy any an-dafy izany a no nibana teo amin'ny sehatry ny fampianarana ary ny karazana hoe fandrarahana sy ny compagnie vaventy zany a teto tamin'izany andro zany a dia mbola compagnie frantsay daholo zany a no tena nidomina tao anatin'ny sehatry ny fiarina ary mbola ny frantsay zany a no tena ny baiko ny fitondrana teto Madagasikara ka izany zavatra rehetrarehetra izany zany a no takiny reo mpianatra zany a tamin'izany andro zany izay karazana hoe injustice sociale izay zany misy ny hoe avantage izay omena zany a ny akolafin'olona sarangan'olona zany a ny amin'ny hoe mahazo ny karazana fampianarana tsaratsara kokoa zany ny sarangan'olona toy izao sy toy izao fa misy zany a ny zana-bahoaka zay zany a eto amin'ny hoe version ny olona zany a izay nitolona tamin'izany andro zany dia nagataka zany a ny anaovana ny fanagasiana ny fampianarana ary nagataka ihany koa zany a ny hoe anovana ny rafi-pampianarana zany a mba hifandrindra amin'ny fiarahamonina malagasy satria dia misy fahamarinany ny hoe mbola programa frantsay ary fampianarana izay mandeha any amin'ny tombotsoan'ny frantsay zany a no nivoizina zany a tamin'izany andro zany ny fijeriko azy moa zany a dia ny hoe ao anatin'ny recherche d'identité zany a izay karazana tolona izay izany hoe recherche d'identité amin'ny mahamalagasy izany dia nisy zany a ny hoe fandroahana ny frantsay tamin'izany andro zany a dia nisy ihany koa zany a ny fanovana tanteraka ny hoe rafitry ny fitondram-panjakana izay novana ho malagasy ranoray zany a ny mpitondra fanjakana sy ny hoe mpitatana ny orinasa amin'ny akolafiny amin'ny ankapobeny kanefa ve fanontaniana mipetraka dia ny hoe taorinina n'io 72 io ve dia nandeha ny fiainan'ny malagasy sa nanomboka teo dia ny korosifahana zany a ny fiainam-bahoaka satria tamin'izany hoe andron'ny dadabetsiranana moa zany no resahantsika raha hoe resaka hoe talohan'ny 72 zany talohan'ny nanonganana azy dia mbola mba nahatsiaro tena ihany aloha ny tenanay tamin'izany fotoana izany satria ny ray aman-dreniko dia instituteur sy institutrice ary dia mbola afaka nividy tomobile ary zareo tamin'izany andro zany ny zokinay vavy matoa no nianatra tany amin'ny université dia mbola nanana ny vasim-pianarana sahazazy izay tsy lany mihitsy izany fa afaka nividianan'izay zavatra rehetra tia ny hovidiana tamin'izany andro zany ary mbola afaka nanampiany zandriny koa zany a ny vasim-pianarana izay noraisiny tamin'izany andro zany ary dia nisy ny restaurant universitaire ara-dalàna izay mamahana ny mpianatry ny université ao anatin'ny sakafo ara-dalàna zany zavatra rehetrarehetra izany ary ny chambre universitaire izay hoe tena madio ary misy ny mpandamina ny chambre universitaire ny femme de chambre izany zay zany a eo amin'ny lafiny hoe fampianarana tao amin'ny université ary dia nizotra ara-dalàna ary namoaka elita maro izany université izany tamin'izany andro zany zany hoe université n'Antananarivo moa zany no mbola mipetraka zany no mbola nitsangana tamin'izany hitatsika amin'izany teo amin'ny resaka fahasalamana dia mbola tadidiko ny hoe rehefa miditra hôpitaly tamin'izany andro zany dia
misy ny sakafo izay omeniny hôpitaly maraina atoandro hariva ary sakafo ara-dalàna dia mbola misy ny chambre madio de madio tokoa ary misy ny drap sy ny bodofotsy izay iatohan'ny hôpitaly ihany ary de efa misy ny mpandio ny trano ary mpanolo an'ireo drap reo ary dia ny zotra ara-dalàna ny fahasalamana tamin'izany andro zany fa tsy nisy zany ny hoe karazana fandoavam-bola tao amin'ny hôpitaly fa dia voatsabo ara-dalàna zany ny olona tamin'izany andro zany satria na ny mantsy zany no itenenako amintsika zany amin'ny maha olom-pirenena tsodrahy dia karazana témoignage ny zavatra hitako tamin'izany raha oharina zany amin'izao fotoana izao aiza ho aiza zany isika malagasy amin'izao fotoana izao satria dia ny karama zany amin'izao fotoana izao menimenina daholo ny mpiasa-panjakana rehetra na ny mpiasa amin'ny akolafin'ny zavatra rehetra fa tsy mahatratra faran'ny volana izany ny karama raisina amin'izao fotoana izao isa zany no ometsiny amin'izany zavatra rehetrarehetra izany satria misy zany ny fifanomezantsiny izay mandeha amin'ny olom-pirenena ny amin'ny hoe ianareo nanao aniny grevy tamin'ny 72 iny izay ny afara tamin'ny tifitra variraraka moa zany izay grevy izay namonona ain'olona maro ary dia mitondra ny karazana zany hoe fanovana tanteraka zany teto Madagasikara 50 taona teoriana zany amin'izao fotoana izao inona zany no zavatra tsapa inona misy ve ny fandrosoana ny zavatra tsapany rehetrarehetra aloha zany dia ny fiemorana amin'ny lafiny rehetrarehetra mihitsy zany ny fandriam-pahalemana dia amin'izao fotoana izao dia mandry tsy avoloa ny malagasy amin'izao fotoana izao izany hoe ao anatin'ny teboteboy ao anatin'ny aiay tanteraka ary ao anatin'ny tsy fahampitsakafo ny akamaroan'ny malagasy amin'izao fotoana izao moa ve atolaka zany amin'ny mpitolona tamin'ny 13 mai tamin'izany andro zany fotsiny ve zany ny zavatra rehetra izay nisy ny tolona izay maro ny fanesy tao Madagasikara dia teo zany ny fitakinan'ny fahaleovantena tamin'ny 1947 dia taorinan'ny tolona tamin'ny 13 mai 72 dia nisy ihany koa ny tolona tamin'ny 1991 dia nisy ihany koa ny tolona tamin'ny 2001 dia mbola nisy ihany koa ny tolona tamin'ny 2009 zany zavatra rehetrarehetra izany dia fitakina ny anatsaratsara kokoa ny fiainan'ny tsirairay zany no nojerevan'ny malagasy natonga an'ireo karazana tolona ireo fanontaniana mipetraka dia hoe nitondra vokatsoa teo amin'ny firenena ve izay karazana tolona rehetrarehetra izay tsy izao no amaly an'izay fa ny malagasy tsirairay no afaka zany anao ny karazana analizy sy ny fanadihadiana ny fandrenesany ny tenany ny fandrenesany ny fiainany nandritra amin'izay zavatra rehetrarehetra izay ary sanatria kory ny tenako tsy manamaivana ny tolona izay nataon'ny tsirairay nandritra n'izay periody rehetra ny tonontononiko teo zay fa misy dikany daholy matoa ny olona mitrotra matoa ny olona mirevolta dia misy zavatra tsy mandeha milaony ao zany misy injustice ao zany misy zavatra takiny ao izany ka
dimapolo taona teoriana zany isika mbola mametra-panontaniana ihany, mbola mitady foana zany an'ilay identité. Inona marina moa zany ny identité raisintsika malagasy? Karazana politika manao ahoana moa zany no politika izay apetrakitsika ao amin'ny firenena? Karazana rafitra toy inona moa zany no misy ao? Ary ny malagasy ve dia tena tompo-madidy ao amin'ny taniny? Manana an'izay fahaleovan-tena tena izy izay ve ny malagasy? Na ny ataontsika hoe souveraineté nationale? Sa mbola misy ny mibaiko azy zany na ara-toekarena, na ara-politika, na amin'ny resaka fiarahamonina, na eo amin'ny resaka fanabeazana sy fampianarana, mbola misy ve zany ny olona mibaiko andamosiny malagasy? Betsaka moa ny karazam-panoharana izay alefako zany amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé, dia manodididina ny mpifankatia eo ihany zany no anaovako ny karazana hoe fanoharana izany, satria na tiatsika na tsy tiatsika dia tsy maintsy mitsangana ny atao hoe responsabilité. Izay ny olombelona iray vao afaka androso, andeha mitsaratsara kokoa mitanjona zay tiany hotratrarina, ary andre ny atao hoe asambarana, satria izay no thème voisintsika zany amin'ity taona 2022 ity atao amin'ny Jeanne Forest Santé, dia ny fikatsahana ny asambarana. Satria rehefa tsy mafototra ny fototra oronao amin'ny karazam-pahasambarana io dia ohatrin'ny château de sable hozy izy ny fitenenana, rehefa tsy mafy ny fototra dia rava ho azy ny trano amin'ny rivotra izay mitsoka ny cyclone, ny karazana catastrophe naturelle, dia mety animba ny trano aorinao zany, ny trano ny asambarana aorinao rehefa tsy mafy orina zany. Tsisy afan'izay koa ny eo amin'ny firenena, dia hoariko ohatra, efa nanao ohatra teto ny amin'ny hoe ny tantaran'ny Aix. Tsisy afan'ny tovolahy iray izay mpilalao fity. Ny tovolahy mpilalao fity dia mazava ho azy fa tia hanandranetsy izy, tia hanandranetsy, tia hanandranyeto itety an'ity karazam-behivavy rehetra ity, anao ny karazana fampitahana. Izay zany ny toetoetran'ny lehilahy, ny tovolahy izay mbola tsy matotra zany eo amin'ny fanapahan-kevitra amin'ny fanambadiana, dia mitety izy zany ny karazana tovovavy izay nanomboka izy tamin'ny tovovavy voalohany izay ahitany an'ity karazana défaut rehetra ity zany, dia miditra koa izy atao amin'ny tovovavy manaraka, dia ahitany an'ity karazana défaut ity, dia mandeha nefa ny fotoana koa izay hoe rehefa mandeha ny fotoana dia mila manapa-kevitra ianao ny fomba hitondranao ny fiainanao, mila manapa-kevitra ianao ny amin'ny olona izay hiaraka amakivaky aminao ny fiainana. Ny zava-misy nefa dia ny hoe mety ilay tovolahy efa mandeha ny fotoana voazay vao mieritreritra hoe tamin'ny andro ny kialasoa tena nety ny fiarahana, tena tovovavy iny mihitsy angamba ny tena tokony hovadiko, fa izaho no tsy nahay nifidy. Dia mametsovetso ny ex rehetra zany ilay tovolahy amin'izao fotoana izao, kanefa efa tsy afaka miverina intsony, satria ny ex rehetra efa samy nanambady daholo, ka dia vetsovetso zany no sisa ataondra tovolahy amin'izao fotoana izao izy zany, ny fotoana mandroso, ny taona miakatra,
dia eo izy ho amikiropaka dia izay izy no misafidy an'izay tovovavy zay mba voasambosambotra ny eny zany izay hoe tsy de manana firy ny qualité nananany ex izay eritreretiny amin'izao fotoana izao fa hoe izay no olona tokony hiaraka aminy fa tsy mbola nanana ny atao hoe fahamatorana izy zany tamin'izay andro zay. Fotoana zany zao ry malagasy ny mba anananao amin'izay ny famatorana, anananao amin'izay zany ny hoe planification hitondranao ny fiainanao, anananao ny karazana hoe fermeté amin'izay zany ny hitondranao ny fiainanao satria ianao ihany no tompo-tsafidy ary tompona draikitra amin'izay karazana fanapahan-kevitra raisinao amin'ny hitondranao ny fiainanao, amin'ny hitondranao ny firenenao. Be fa tokony hiditra amin'izay zany ilay atao hoe responsabilité, olom-pirenena responsable, olom-pirenena izay mitsinjo ny taranaka any aoriana fa tsy ny hoe ny izay zavatra mampetipety ahy amin'izao fotoana izao fotsiny no jerevako zany eto amin'ity fandraisana fahefana ity fa tsy mijery ny hoe inona zany no mety ho fiatraikan'ny fanapahan-kevitra raisiko amin'izao fotoana izao any amin'ny taranaka any aoriana. Efa fotoanany zany zao ataoko fa ny fifanomeza sy ny lavareny zany dia ataoko fa ilaina ny tantara, ilaina mipetraka, ilaina fantatra ny zava-misy rehetra rehetra fa mila amin'izay zany ny malagasy tsy vaky volo manao ny karazana latabatra boribory milaza ny zava-misy rehetra rehetra, ny zavatra mampifanolana ary dia mandravina an'izany zavatra rehetra rehetra izany vao afaka androso ampandroso any amin'ny tsaratsara kokoa izay hiatrehana ny vahiny izay tsy mitsahatra ny maka ny tombontsoa rehetra ao amin'ny tanitsika amin'izao fotoana izao. Ary dia tadidio fa raha ohatra zany ianao lehilahy lehibe mbola tsy mahatsapa-tena zany ianao ho responsable ny tokantranonao dia tadidio fa ny anivelany foana no ho tompo madidy ao amin'ny tokantranonao. Raha ohatra ka ianareo mivady tsy afaka ijoro hoe isika mivady no tompon'ity tokantrano ity, isika mivady no maso madidy ato, isika mivady no maso madidy amin'ny fanabeazana ny zanakitsika sy ny hoavintsika ary ny taranakitsika sy ny zavatra rehetra ato amin'ity tokantrano ity. Inona ny fepetra sy ny rafitra apetraka ififampitondrana ato ary inona ny projet d'avenir izay ahatsaratsara kokoa ny fiainana ato tokantrano. Miezaka ny haleo tena arabola sy eo amin'ny zavatra rehetra izay ilaina ao amin'ny tokantrano ny mpivady, tsy manakana ny fiaraha-miasa amin'ny any ivelany na hanao karazana pré bancaire angamba ianareo mivady hividiananareo trano, hividiananareo tomobile kanefa dia tadidio fa ianareo no responsable ny famerenana amin'ny izay vola nanaovanareo pré bancaire izay ary ny fahaizanareo mametrapetraka tsara ny hoe mpiara-miasa satria samihafa dia samihafa mihitsy ny hoe mpiara-miasa. Ny atao hoe mpiara-miasa dia ny hoe olona mpiara-nobinatoka amin'izay zavatra ataonareo, ny projet ataonareo. Tokony ho hainareo mivady mihitsy izany ny mametraka an'izay olona izay amin'ny plasiny hoe misy ny zavatra izay
ianareo no tomponatoka amin'ny tokantranonareo, izy mpiara-miasa, mpiara-nombonatoka amin'ny zavatra izay atao. Izany hoe manana droit ianao zany ny mifampiraharaha aminy, manao ny contrat hoe anareo mivady ny tompony ny projet rehetra izay atao ao, fa izy manampy amin'ilay projet. Mila fantatrareo mivady tsara zany izay zavatra zay, ary inona ny tombontsoa iraisana gagnant-gagnant zany amin'ireo vahiny miara-miasa aminareo ireo. Satria raha vao tsy hainareo mivady zany ny mametrapetraka an'izay, dia izay ilay hoe tonga zany ny vahiny ampidirinareo ao amin'ny tokantranonareo ao, dia izy zany no andidy ny fomba fitaizanareo ny zanakareo. Satria izy zany hoe nanome vola, tokony fantatra tsara hoe inona ilay vola nomeny. Moa ve vola izay nangatahanareo taminy hamelomanareo ny vady aman-janakareo ve ilay zavatra, sa hoe nisy ny contrat mazava ny fanaovana ny amin'ny hoe averina ny vola, dia izy tsy mijabajabaka amin'ilay projet fa mahay zany ianareo mivady, mamefy tsara zany ny hoe atraiza no azon'ny vahiny idirana ato amin'ity tokantranonay ity. Satria rehefa tsy mipetrapetraka tsara zany izay zavatra rehetrarehetra izay, fa hoe izy zany ny tompony ny vola, dia izy zany ny tompo madidy amin'izay zavatra rehetra ataonareo mianakavy ao, hatramin'ny fianaran'ny zanakareo, dia izy zany madidy fa atao very amin'ny sekoly ohatran'izao, hatramin'ny sakafo hoaninareo ao zany, dia izy no madidy ny sakafo tokony hoaninareo sy ny fomba fitondranareo ny fiainana. Rehefa tsy mipetrapetraka tsara zany izay zavatra zay ao amin'ny tokantrano, dia azagaga fa izay no fandehany sy fipetrany. Rehefa tsy napetraka ao izy amin'ny mahavahiny azy zay, hoe raha ohatra ka mampiatrano azy ianao ohatra, dia hoe ato ny sambora ny vahiny, ireto sy reto ny zavatra azonareo ampiasaina ato, atreto ny azonareo idirana. Zany zavatra rehetrarehetra zany rehefa tsy mipetrapetraka hatramin'ny voalohany, dia azagaga fa mety ho ianao no anjaro-piasany, ianao izay mandray azy ao an-trano. Ohatra izay tena ataontsika hoe faran'izay tsotra no apetrako amin'izay resak'izay. Satria ny zava-misy anie amin'izao fotoana izao dia ny hoe ny vahiny dia ny anao ihany ny anajany anao, ny arenanao ihany ankeno anajany anao e. Inona kay no tena hoe mampanan-karena ny sinoa sy ny karana sy ny vazaha sy ny sisa sy ny sisa? Ny arenanao eo ihany ake, ny arenako ibony taninao eo ihany no anajany anao. Rehefa tsy mbola mipetrapetraka zany zay zavatra rehetrarehetra izay, ifandiniana, ianaovana latabatra boribory, asitrika diany mialoha any an-tsain'ny ankizy any am-pianarana ny tantaran'ny Madagasikara, maro ny tantaran'ny Madagasikara izay tsy fantatry ny taranaka teoriana. Inona marina ny zavatra nitranga, ny zavatra niseho, dia lolo-po no entin'ny tsirairay amin'izay tantara eniny eny antsefatsefany eny sy ny lovatsofina izay eniny. Nefa rehefa firenena miaina ao anatin'izay lolo-po zay, dia tsy hisy ny fifandraisana po, tsy hisy ny karazana fananana ny fierté ny amin'ny hoe sentiment d'appartenance. Zava-dehibe daholo zany zavatra rehetrarehetra izany.
ny afana miainga izany miara-miainga ny amin'ny hoe andeha hanorina firenena vaovao ao anatin'ny fandrosoana tanteraka. Satria raha vao tsy miainga zany amina hoe resaka toe-tsaina ny volavolaina, ny rafitra izay apetraka zany isika dia azagaga va dia ny teo ihany ny teo, dia ny fietseham-bahoaka, dia ny olona izay misolo, ny toeran'ny filoha teo aloha amin'ny alalan'ny fifanonganana, dia hamerina ihany koa ny zavatra nataon'ny filoha teo aloha, satria mbola voabaiko ny firenena matanjaka. Tsy afaka hiala amin'io fiaraha-miasa io sika fa saingy izay ohatra no teneniko teo izay, ny amin'ny hoe rehefa ny mpivady no mirahina miray loha, ny mpianakavy dia sarotra na hovahiny mpanefoefo no hiara iombonatoka amin'ny fianakaviana iray rehefa mipetraka tsara ny rafitra izay napetrany, izy mianakavy miray loha dia ahomby ny fiainany. Fa raha ohatra ka ny mpianakavy izay miadiady, izay mifanisakisaka, mpianakavy izay mifanipakakarona, dia mora ho an'ilay vahiny mpiara-matoka izany ny mampizarazara ary dia mipasoka ny ray amin'ireo olona mpianakavy ireo mba hakany ny tombotsoany. Izay zany no karazana hoe defi zany miandry ny malagasy. Hiandry ve isika ny andeha ohatran'ny Rwanda, vo zay vo afaka hanangana firenena matanjaka, firenena izay miara-mirona, tsy mifanaraka amin'ny toe-tsain'ny malagasy ny Rwanda, ny kahany Rwanda raha ny tena fijeriko azy. Kanefa moa tsy fantatra, satria raha ohatra ka ao anatin'ny savoritaka sy ny karazana fifandranitana sy ny karazana lomilony sy ny karazana fifanipahana-karona sy ny fitiavan-tena, dia mety andeha hiatefa hatramin'ireny karazana ady ohatran'ireny ny hafarany. Kanefa moa dia mirary ny malagasy tsy vaky volo ny tenako zany mba ifo amin'izay, mba ho lehilahy lehibe tompona draikitra responsable amin'izay zany ny hitondra any Madagasikara. Lehilahy lehibe ijoro ijery ny atsara ny fianakaviany sy ny taranany any aoriana, ay ifampiraraha amin'ireo firenena mandroso, ay ampiasa ny arena rehetra izay misy ao Madagasikara mba ho any amin'ny tombontsoan'ny sarambabem-bahoaka tsy akanavaka, na avy any avaratra na avy any atsimo na andrefana sy atsinanana, dia samy ahazo ny tombontsoa daholo amin'ny arena izay misy ao Madagasikara, ary hanana ny atao hoe toe-tsaina mikaroka, manana ny toe-tsaina izay mahay mamapakafaka ny zavatra rehetra. Ity ordinateur izay izay ampiasaiko ity moa zany, isa moa zany no namboatra an'io,
inona no nataony, inona ny tanjona izay nitratrariny. Tsy morongeny mamorona zavatra ohatran'io. Nisy ny karazana échec, nisy ny karazana fikarohana, fikaonan-doha, mandaniana roa-doha vao tonga amin'izany ordinateur zany, ity tomobile ampiasaiko ity moa zany. Iza ny namorona an'io? Inona sina daholo ny etapy izay nidiaviny tamin'izany andro zany. Ity karazana taratasy ampiasaiko anoratako ity, iza ny namorona an'io? Ahoana ny fomba namorona ny azy? Sisy hafan'izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Madagasikara mila mamorona zany ny malagasy ny hoe ahoana ny fomba hampandrosoan'ny tany, satria mbola tsy tafavoaka hatramin'izao. Matoa mbola ohatran'izao isika. 80 taona taorianan'ny fahaleovantena, 50 taona aorianan'ny tolona tamin'ny 72. Mbola misy izany ny zavatra mila karohana. Inona ny tetikady, inona ny stratégie izay hatafavoahana an'ity firenena ity mba tsy ho any amin'ny farany tsony, any amin'ny gisitra ozy izy ny fitenenana. Rafikenao me mahery no atolotra eto ambava homana ampomeritreritra. Misy meritreritra kamba hoe inona foana moa zany ity zavatra tatatatain'ity ramatody eto isan'andro ity. Tsy visaka ve izy io? Mitondra trany ny anjara-biriko eo amin'ny fanarenana ny firenena. Risika dia risika ny anaovana zavatra toy izao, satria tsy ny olona rehetra no miombon-kevitra aminao. Ary tsy ny olona rehetra no faly amin'ny zavatra izay ataonao, fa dia adidy efa noraisina zany izao apetraka izao, satria maro ny zavatra izay hoe tsy hisy ilaza azy. Maro ny zavatra izay nilazaiko teto izay tsy hisy olona ilaza ny heviny momba ny zavatra izay lazaiko eto. Ka dia mahatongahy mandray ny andraikitra ny amin'ny mission izay nametrahana eto ambonin'ny tany. Raisiko mako ho andraikitra sy mission napetraka tamiko ny zavatra rehetra izay aposako eto. Mety maro ny tsy mahazo ny zavatra izay lazaina, fa dia manao ny adidiko dia toy izay sy toy izay no azo natolotra anao an'io. Manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Veloma tompoko.